mitoky any Kristy irery ihany. Zay no loha hevitra maranantsika ny herinandro fiarahana manasanao mbola haritra hatramin'ny farany. Maraina vaovao nomeny tompo antsika amin'ity zoma ity, fampiarahana isika satria samy faly velon'aina lavaona somatsara indray. Miarabanao manonona ihany koa ny firarian-tsoa ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao. Dia hiaraka hivavaka resika ankehitriny. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotranao indray izay ny fotoana sarobidy izay omenao anay ahafahanay miara-mandinika ny teninao. Irinay mba hitoetra ty amponay ianao amin'ny alalan'ny fanainao masina. Dia mamelany ilokay mamelafo aminay. Tonona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mitoky amin'ny Kristy irery ihany. Tamin'ity herinandro ity isika dia notarian'i Paoly fa zava-dehibe ny fatokiana any Kristy irery ihany. Nanana ny lasany Paoly, notantarain'i Paoly ny fanandramana izay niainany, izay saika ny rehariany kanefa naharesy lahatra azy fa tsy nitondra an'akazy ho an'ny famonjena. Saika nanajamba azy tsy ahitany Jesosy, dia niazakazaka izy, nanadino ny zavatra tany aoriana fa ahatratra ny marika olo kosa teny fiainany mandrakizay. Ka nahafahan'ny teny manao hoe Kristy irery ihany no zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Mitoky amin'ny Kristy irery ihany. Ka ny andina tao Tadia, andiny Filipiana 7, andiny 7:20 dia manao hoe eny mba ho fantatra izy amin'ny hery fitsanganana amin'ny maty ary fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany raha mba misy ahatratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Mba ho fantatro izy niezaka ny alala ny Kristy ny apôstôly Paoly. Zavatra misy anefa dia matetika mbola misy fisalasalana mitoetra ao anatintsika mikasika ny famonjena amin'ny alalan'ny finoana irery ihany, izay tsy miankina velively amin'ny asan'ny lalàna. Zao nefa tsy hoe akory manamaivana na manao tsintsina lalàna i Paoly. Tsia, i Paoly mihitsy miteny manao hoe fa masina lalàna, tsara no marina. Fa kosa no iverin'i Paoly fa ilay finoana an' Jesosy vao mainka aza mitarika azy amin'ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra ka tsy misy azo itokiana fa tsy Kristy irery ihany. Ary zay nahatonga azy hitarika antsika fa hoe andao ampitomboana ny finoana an' Jesosy. Ambaran'i Paoly mazava tsara fa ny fahamarinana dia fanomezana tolotr'Andriamanitra ary raisina avy amin'ny finoana fa tsy avy amin'ny lalàna izany. Kristy no ny zavatra rehetra ho antsika. Kristy ilay tompony finoantsika sy mpaneva azy. Androany ary raha rentsika izany rehetrarehetra izany dia tokony tolo-batana tanteraka eo am-pelantanan'i Kristy isika, hanoka tena ho azy ka hanana toetra matanjaka, voariana tsara ho tonga kristianina mari-potitra amin'ny fiarahana amin'i Jesosy. Tadideo ilay tenin' Jesosy tamin'ny nidinikantsika tamin'ny lasa matitiko fafito andiny farika amby roapolo, satria tsy izay rehetra manao amiko hoe tomboko ny hiditra fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony ny raiko izay any an-danitra. Aza mamita tena ka hanao hoe tsy moa ve tsy efa namilany tamin'ny anaranao va zahay? Moa tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao? Moa ve tsy efa nanasitrana? Moa ve tsy efa nanao ny asa fitoriana filazantsara tsara tamin'ny anaranao zahay? Aza mamita tena fa Jesosy ny laza izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra ihany. Ry mpiara-midinika namana, tsy eken'ny mpanavotra antsika ny ananantsika fo mizarazara. Tokony ianarantsika isan'andro isan'andro izany atao hoe mandan-tena mianatra ny soratra masina izany. Tokony ezaka mandrakarivintsika hankatoa ny fitsipika izay napetrak'Andriamanitra mba hahatratrarantsika ny fahatanterahana kristianina. Tokony hiara-miasa amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro isika ka namboatra ny toerantsika mba ho tanteraka. Ry mpiara-midinika namana, Kristy no tokony hitokiantsika izy irery ihany, no tokony hitokiantsika hatramin'ny farany. Miantso anao ary androany, andao hitolo-batana tanteraka eo am-pelantanan'i Kristy. Zao ny voalazany amaranantsika azy farany, ry ralahy mifalia ao amin'ny tompo.
tsy manahirana ny manoratra tena verina fa mahatsara anareo izany. Atao fifaliana, ataontsika fifaliana mandrakariva ny mitolo-batana io am-pelantanan'Andriamanitra. Ataontsika fifaliana mandrakariva ny fiezahana hahalala any Kristy. Ataontsika fifaliana mandrakariva ny fiezahana hanadio ny lasa fa ezaka kosa hanatratra ilay marika ao aloha. Tokony ampibaribary voninahiny ny zanak'Andriamanitra. Ny fiainana zanak'Andriamanitra sy ny toetra mampanahiny dia tokony hanambara zay efa nataon'Andriamanitra noho ny fahasoavan'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Tokony hamirapiratra amin'ny tenim-pamarinana sy amin'ny asa-pamasinana ny vahoaka an'Andriamanitra. Kristy irery ihany, mitoky amin'ny Kristy irery ihany. Andeha isika hitolo-batana isan'andro isan'andro amin'ny Jesosy. Misaotra anao tamin'ny fiarahana tamin'ity herinandro ity. Andriamanitra ne hitahiry fitahiana ho anao mananambiampy amin'ny alalan'izany ten'Andriamanitra izay niarahantsika teto izany. Ka ho avozintsika indray androany ny fanoloran-tenantsika ka hitoky amin'ny Kristy irery ihany isika hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra ray io, misaotra anao izay noho tamin'ny teninao tamin'ity herinandro ity izay nifarananay androany. Ampio izahay mba hitoky anao irery ihany eo amin'ny fiainanay, ka dia hitolo-batana indray izay androany, havaozina indray ny fanoloran-tenanay androany, satria ianao no tompo sy mpamonjy anay. Dia apetraka tananao ny fiainanay, reto mpiara-midinika reto, na iza misy azy, ianao ny nijery ny fiainany tsirairay avy. Oka tsy ho diso anjara amin'ny fitahiana izay omaninao amin'ity tontolo andro ity izahay. Dia tomoera tompo aty anatinay amin'ny lalana fanena masina, hitari-dalana amin'ny marina rehetra. Tononona ny vavaka amin'ny anarana Jesosy. Amen.